Lozam-pifamoivoizana nandratra vehivavy iray teny amin'ny digy Anosipatana ny Andro Omaly. Tsy misy moa araka izany ny ainana fohy fa vehivavy iray no fantatra fa naratra mafy. Raha ny filazany nanatra maso dia noho ny fandehanana mafy kanefa ny lalana malama no nahitadoza ity moto iray ity. Izany moa ny resaka trangana lozam-pifamoivoizana izay niseho teny amin'ny digy Anosipatana ny Andro Omaly. Tompoko vavy izy tompoko lahy, mialohan'ny tena herisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika moa dia abonné vetivety alohan'ny chaîne tsika ary asio j'aime ny video, aza adinona ihany koa ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohan'ny herisoantsika amin'ny tena votoatin-dresaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety alohan'ny chaîne tsika. Rehefa vita moa ny fanaovana abonnement chaîne iny, ndeha resika hiditra avy hatrany amin'ny resaka izay ataontsika ato anatin'ity vidéo ity. Ny hanombohantsika izy avy hatrany moa dia resaka pharmacie voatafika tamin'ny andro Antoandro be Nanahary. Nitrangana fanafihana ny tao amin'ny pharmacie iray teny Soavamasoandro teny ny Andro Omaly tokony ho tamin'ny iray ora latsaka fahaefany. Niditra toy ny olona rehetra hividy fanafody ihany ireo mpangalatra saingy tonga dia nanambana basy ireo mpiasa tao amin'ny lay fivarotam-panafody. Tsy nisy nahalala ny olona teo amin'ny manodidina rehefa nivoaka izy ireo raha tsy ny avy tao amin'ny lay farmasia noho ny antsoantso hoe mpangalatra. Nanapoka basy avy hatrany kosa izy ireo rehefa nifanenjehan'ny olona. Efa tonga tany antoerana ny Omaly ihany koa ny mpitandro ny filaminana ary efa nanao ny fanadahadiana. Ny zavatra tsapa tato ato hoy ireo olona sasany dia ny hoe manomboka efa samy manafika tsy misy tavitra amin'ny ahiahy intsony ny olon-dratsy amin'izao fotoana izao. Raha tsy ahivina moa ny zavanisy dia votsy hela akory izay no nitrangany tahaka izany ihany koa teny Andranomena. Rehefa voaresaka antsika moa ny mikasika aniny pharmacie voatafika iny, ndeha resika hiresaka kely ny mikasika ny fahatapahan-jiro. Manoloana ny fahatapahan-jiro moa dia naneho ny heviny i Christophe Rabearmanana ary toy izao ny fanehoan-kevitra izay nambarany. Efa anjara ka tsy maintsy sakaina izao zavamisy izao. Tsy misy azoko omenatsiny amin'izao jiro tapaka lava izao mihitsy, hoy ny fanehoan-kevitra izay nambarany Christophe Rabearmanana ny tao amin'ny pejiny. Efa izao no anjara ka tsy maintsy zakaina hoy izy hatrany. Izany moa ny fanehoan-kevitra izay nambarany Christophe Rabearmanana. Ny tena afantarany maro ity Christophe Rabearmanana ity moa dia any amin'ny tantara amin'ny radio, indrindra izy raha teo moa dia ampilalao ny sarimihetsika malagasy. Fa tamin'ity indray mitoraka ity izy dia naneho hevitra ny mikasika ny jiro tapaka lava koa dia tsy misy azony omenatsiny satria efa anjara izao zavamisy izao, hoy ny fanehoan-kevitra izay nataony. Rehefa avy nilaza iny fanehoan-kevitra izay nambarany Christophe nisika dia ndeha arisika hiditra kely eny amin'iny aéroport Ivato iny. Nametrahana ny foto-drafitrasa eny amin'ny aéroport Ivato ny gendarmeria mba ahafahana miantoka sy manamafy ny fiarovana ny toerana sy ireo mpandeha mifamezivezy ao aminy, dia nametrahana poste de surveillance et d'intervention de la gendarmerie nationale miisa 2 eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Manamafy ny fiarahamiasan'izy ireo ihany koa ny ao amin'ny ravinala aéroport miandraikitra ny fampandehanana ny toerana sy ny gendarmerie aéroport Ivato miandraikitra ny filaminana ao amin'izany seranam-piaramanidina izany. Izany moa ny vaovao tsara sy vaovao mahafinaritra ao amin'iny aéroport Ivato iny, ny resaka hoe nametrahana foto-drafitrasa eny amin'ny aéroport Ivato ny gendarmeria. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika aniny zavatra mafaly misy eny amin'ny aéroport Ivato iny, ndeha arisika hilazana hafa indray. Ity manaraka izay asiantsika resaka ity indray dia resaka fiarabana any Andriamatoa filoham-pirenena sy ny ramatoa vadiny. Noho ny fahatratrarana an'izao taom-baovao 2024 izao sy ho fanajana ny soatoavina malagasy dia tonga ny arahaba sy ny rarisoa ny filoham-pirenena mivady teny amin'ny lapam-panjakana iavoloha ireo parlementera malagasy izay natana ireo solombavambahoaka sy ny loha olona ny andro iny alakamisy fa 9 janoary 2024
amroapolo sy roa arivo iny. Nandritrany izany lanonana izany no nanamafisany Andriamatoa Filoha fa mitohiny asa fampandrosoana ny firenena ka anisan'ny laharam-pahamehana amin'izany ireo asa mifandraika amin'ny sosialim-bahoaka toy ny fanamboaran-dalana, ny fametrahana fitaovam-pamokarana herinaratra mandeha amin'ny herin'ny masoandro hialana amin'ny fahatapanjiro ary ny fampiroboroboana ny fambolena mba hanatrarana ny fahavitantena ara-tsakafo. Ary anisan'ny zavatra voalazan'ny filohan'ny anterimeram-pirenena moa ny hoe miara mientana sy mifanometana nahatrany amin'ny filoha hajaina Andriamatoa Andry Rajoelina ny anterimeram-pirenena mba ho fampandrosoana any Madagasikara. Zay moa ny zavatra nisy, zay ny zavatra nisongadina tamin'ny iny andro ny alakamisy 7 janoary 2024 iny ny resaka fiarabana any Andriamatoa Filohampirenena sy ny Ramatoa vadiny. Natao moa izany fiarabana izany noho ny fahatratrarana izao taom-baovao 2024 zao sy mba ho fanajana ny soatoavina malagasy. Ireto sary hitantsika ireto moa dia sary vitsivitsy sary fanehoanany amin'izany fiarabana any Andriamatoa Filohampirenena izany izay nahatana ireo solombavam-bahoaka sy ny olona ny teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha. Hivadika kely any amin'ny distrikany Benenta iny isika rehefa voalazantsika moa ny mikasika ny fiarabana any Andriamatoa Filoha izay nahatratra taona 2024 iny. Mitodika manokana amin'ny tantsaha-pamboly i Andriamatoa Deputeny Benenta Faralamasy Celestin ka namaly fangatahana izay nataony ireo tantsaha ao amin'ny iny distrikany Benenta iny. Ka izara ireto angadinombo marobe ireto ny tenany. Ireto angadinombo marobe ireto moa dia izay famatsiam-bola avy amin'ny tenany manokana. Marina fa efa tonga ao Benenta ireto fitaovana ho an'ny mpamboly ireto. Natao izao mba hampitombo ny famokarana ao Benenta. Anisany fanambarana izay nambarana ity solombavam-bahoaka ity moa ny hoe hatao laharam-pahamehana ny fanampiana ireo tantsaha-pamboly sy mpiompy ao amin'ny distrikany Benenta mba hahaleo tena ara-tsakafo izy ireo. Noho nity vaovao tsara ho an'ny mpamboly sy mpiompy ity moa dia tsy hay ny tsy saotra, tsy hay ny tsankasitraka any Andriamatoa Deputeny Benenta Faralamasy Celestin noho zany dia ankasitrana bevata izy mankasitraka Monsieur le Député, mankasitraka Andriamatoa solombavam-bahoaka. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika aniny solombavam-bahoaka any Benenta iny na hamaranantsika tanteraka ity video anankiray ity dia ireto sary hitantsika ireto. Renirano ny Betsiboka moa izy ireto. Anisany renirano lehibe indrindra izay mirefy 520 kilometatra izy ity raha ny ao a Madagasikara. Izy no anisany hoe renirano lehibe indrindra. Toerana kanto dia kanto izy ity no sady manintona ny mpizahatany maro ihany koa. Tsy maintsy zariana moa izy ity mba ahafantarany maro izay tsy mahafantatra ary mba hampiatsiahy ho an'izay efa nahafantatra. Zay ihany koa no namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka mankatelina ianareo navitany hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy. Zay fa tsy maintsy hametra beloma izahay satria ny tonga tsy miarahaba honina mantezitra ary ny mandeha tsy mirasa diadiana manisosotra koa tsy sanatria sosotra izahay eto. Noho zany dia tsy maintsy rasa dia veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy.